Ravana malalo amin'ny tompo, ampifaliana no anarantsika ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro talata ny 9 aogositra 2024 ity. Vavaka sika. Dera sy misaotra anao zay raha eo no ty andro talata 9 aogositra ity zay amanginao anainay amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao ane no vamisainanay ary tsy hiverinana aminao raha tsy efa natateraka zay nanoranao azy. Dia mino teninao indray zay tompo mba hatsirovana tena fa fanilony tombotra sy fanazavanao amin'ny lananay ny teninao mila makivaky ty tolandro ty zay sy amin'ny ataony rehetra. Dia mitenena Jesosy ho vonikely zay mpanomponao amin'ny anaranao nanaovana izany. Amen. Ny Romanina 10:10 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinaina antsika amin'ny 9 aogositra 2024 ity. Paoly apôstôly ny teny amin'ny anaran'ny Jesosy manao hoe: fa nahoana ianao no mitsara ny rahalanao, ary nahoana kosa ianao no manao tsinitsinina ny rahalanao, fa samy misy eo aminao ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, fa voasoratra hoe: avilona koa ho Jehovah, ndoalika rehetra ndoalika amiko, ary lela rehetra idiran'Andriamanitra, koa samy ampamahan'Andriamanitra ny amin'ny tena ny avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika, fa leo mihevitra zao dia tsy hanisy fandavona na fanafitohinana eo aminao ny rahalahy. Malala sady matoky amin'ny Jehovah tompo aho, amin'ny Jesosy tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto azy. Fa raha misy manao zavatra maloto dia amin'ny any no maloto zany. Fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny finananao, dia tsy manahaka ny fitiavana intsony ianao, aza ny finananao no animbanao azy fa maty Kristy hamonjy azy. Aokary tsy mba tenenina ratsy ny fahasoavana azo anareo, fa ny fatsangan'Andriamanitra dia tsy amin'ny finanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Fa zay manompo amin'ny Kristy amin'izany zavatra zany misitraka Andriamanitra sy kelin'ny olona fa tsara. Masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ito amin'ity lahatsoratra masiny ity dia mampiseho ny apôstôly Paoly fa zava-dehibe ny finoana, nefa tsy latanjana amin'izany koa ny fiheverana ny hafa. Zava-dehibe ny finoana, nefa tsy latsa-danja amin'izany koa ny fiheverana ny hafa. Lazay eto fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny finananao, dia tsy manahaka ny fitiavana intsony ianao. Ny finoana mantsy dia mampafantatra antsika fa malala sady matoky amin'ny tompo aho, fa tsy misy zavatra maloto azy. Zany ny finoana. Rehefa mino tsika fa Jesosy Kristy maty sady nitsangana tamin'ny maty, dia raha ny Kristy ampapadio antsika rehetra ho afaka amin'ny tsy faharipananginana rehetra, dikan'izany madio avokoa ny zavatra rehetra ny amin'ny Kristy zay efa nandatsaka ny rany, nanamasina antsika, nanadio antsika, nanamarina antsika tamin'ny alalan'ny rany. Izy raha teo moa efa nitsangako velona, fanamarinana antsika, maty no voatantsika, ary mipetraka eo avan'Andriamanitra no fonao antsika. Etsy andaniny nefany noho ny amin'ny rahalahy zay mora tafitohana amin'ny finanana zao na fisotroana zatra, dia tsy ny finananao no hanimba ny rahalahinao, satria Jesosy Kristy efa maty ho an'ny mpanota rehetra. Dia tsisy vidiny zany ve le fahafatesan'i Kristy zay famonjena azy ianao, ka tonga tafitohana ny rahalahy, tonga lavonay, dikany lavo moa dia miverina amin'ny faratsiana. Tafitohana dia tonga amin'izany ihany tezitra ka verin-dalana. Ravina malala, ny mino raha te hiazona amin'ny finoana dia tsy maintsy mieritreritra koa ny hafa, ary ny hafa ilelina no tena atao zava-dehibe ankoatra ny finoanao an'i Kristy zay maty hamonjy anao sy ampapadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tamin'ny alalany rany. Dia mihevitra ny hafa koa ianao fa tsy ianao zay fandavona ny hafa na hanafotoana ny hafa.
koa zava-dehibe ny fiaviana ny hafa rehefa mino ianao andrindra nampandrosoana ny hafa satria mbola apôstôly Timothée fa nyteny okitsika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Ny fahalalana mampihebebo fa ny fitiavana mampandrosa koka ny hevitra ny hafa manakarisika na dia manano finoana aza mba tsy fandavona ny hafa na mpiveriny lalana ny hafa ny hafa. Amen. Dia raha sy misotranao zay raha io fa ampitandeminao fantatro zay ny amin'ny ataonay tsirairay avy na dia manana finoana azy zay sy matoky anao dia tsy maintsy mihevitra ny hafa koa mba tsy ampiveriny lalana ny hafa na atonga ny hafa holavonay amin'ny foatany. Dia mio anay tompoan'ny fanano masina mba hahafahanay tsy mihevitra ny tenanay ihany fa mihevitra ny hafa satria ny fitiavana dia mampandroso fa ny fahalalana mampihibeby. Dia ny fitiavana be dehibe manakrisy efa miteninao mandehanana anay amin'ny fitiavana tahaka nandehananao Kristy zay tianay ka nanolotra ny tenanao ianao hamonjy anay rehetra sy tia zokizoky. Dia sitrakainy ary hivavaka hoe anay zay nananitra masina reny nananao tonga ne ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ity atany tahaka ny danitra ny anina sazo anay amamelany ny herokay tahaka namelanay zay milika taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ne zao tontolo amin'izao ko mifandraisa anareo tahaka nandraisan'ny Kristy nareo koa voninahitra Andriamanitra fa Andriamanitra ny faharetana sy finoana ampiraha hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina ray sy vavy iray ny raha anareo mankalaza an'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tomponsika ny fitiavana mampandroso fa ny fahalalana mampihibebo ka miteza ianao hevitra ny hafa tahaka ny heveranao ny teninao. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra be ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ye. Pia que te meti